Nitombo isa ireo mpiatrika ny fanadina-panjakana baccalauréat avy any ivelan'ny tanànan'ny Nosy no omena sakafo noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny. Raha manodidina ny 300 isan-taona izany, tafakatra 500 izany tamin'ity taona ity. Gaito Andrea Tsilavatra. Mitotaly 400 ireo mpiadina manao fanadina-panjakana baccalauréat ao Nosy izay mizara amina ivitoeram-panadinana misy 3. Misy 300 ny amin'ny centre Sainte Jeanne d'Arc, 480 ny amin'ny lycée mixte ary 990 ny amin'ny centre Sainte Marie. Raha mpianatra 700 ivelan'ny tanànan'ny Nosy no neritreretin'ny fikambanana Flowers des Îles omena sakafo mandritra ny fanaovan'izy ireo fanadina-panjakana baccalauréat. Niakatra 500 izany no ny fangatahana sy ny fahasahiranana misy eo amin'ireo ray aman-dreny vokatry ny fisiny ny valanaretana. Ya ny omagniny zay zo zay matetiky baka hors de ville foregnitsika tsy aiky mipetraka lavitra ya navy aty zegny 400 eo efajato io zegny ny omagniny nefa indrisy 500 tsy aiky navy satria nagnino volagna misy zay tsy aiky ray aman-dreny maro nagnato zay mipetraka Marotoke zay mipetraka Semade zay koa zay ny comprendre tamty andra sahiragna miavia zay mihitsy nikaiky le matsapa fa mipetraka Jabala izy Semady izy miadina commune izy Marodoka Faseny raha karakara zay fotony zay fa tsy agnaty listiny am Cisco ato ke zegny tegna maronaro izy tamty tegna narobe. Efa ho 7 taona zao nanaovan'ny ireto mpikambana eo anivon'ny fikambanana ireto fanampiana ireo mpianatra. Tsy misy tanjona politika, fandraisana anjara amin'ny fiarahamonina amin'ny mahafikambanana mpanao asa soa no tanjony. Anao matilatsika oro azafady amin'ny fivolagnana kizoma zegny tsy mety antegna koa zegny magnampy olo mpiarabelogno amintegna za ndraiky sy agnarana za tsisy tegna tsisy tsy managna misy za fa tiako fo zegny magnomety toy zay mandre. Vola azo amin'ny etsika fanao isan-taona iarana amin'ny mpanakanto no ahafahan'izy ireo manao asa soa tahaka izao. Raha 500 ny mpianatra misakafo isan-taona mandritra ny fanadina-panjakana mandany hatrany amin'ny 400 isan'andro ny fikambanana. Tamin'ity taona ity niakatra ho 500 ireo mpiadina omena sakafo ary mandany manodidina ny 2 sy 1 tapitisa isan'andro ny fikambanana.